Ry havana malala amin'ny tompo, anapaka ampotsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Amin'ity andro zoma fa 20 janoary 2024 ity ry havana dia ny romanina toko 120 andiny 20 ka hatramin'ny 20 no anjara mofinaina ho antsika. Romanina toko 120 andiny 20 ka hatramin'ny 20. Milohan'ny izaran'izany sy amakina izany dia ivavaka isika. Velom-pidirana anao zay raha eo fa andeha hivalina indray dia ny volana janoary. Efa madiva hifarana izany no ny haben'indra fonao. Mbola manohatra any izay ny fandinana aloha hevitra hoe maharitra tsy miova ny tompo. Koa mindandranao izay mba hananana faharetanao aminao satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dia mba hameno teninao indray izay mba hanohizanay hatrany ny fanarahana anao i Jesosy Kristy ilay tianay amin'ny fitiavana tsy mety levinao. Amen. Romanina toko 120 andiny 15 ka hatramin'ny 20 mivarotra izao amin'ny anaran'ny tompo. Fa tsy tiako tsy fantatrareo izany zavatra miafin'izany rahalahy, fa anao mihevitra ny tenanareo hoendry ianareo fa misy famafimpo manjon'ny Israely sasany mandrapititry ny hafenoan'ny jentilisa. Ary amin'izany tongovijena avokoa ny Israely rehetra araka n'izay voasoratra hoe hivoaka avy ao amin'ny Ziona ny mpanafaka ary ampiala ny ara-tsim-panahiny amin'ny Jakoby izy. Ampiala ny ara-tsim-panahy amin'ny Jakoby izy. Ary zao ny fanekeko aminy, raha manaisitra ny foatany aho, raha ny amin'ny filazantsara dia favalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny rasany. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy anenenany, fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa ankehitriny ny tsy fanekeny ireny no nahazoanareo famindrapo. Dia toy izany kosa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba hahazoany famindrapo ankehitriny no famindrapo azonareo. Fa Andriamanitra nanidy ny rehetra tamin'ny tsy fanekeny mba mindrano fo amin'izy rehetra. Masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Misy ho miavaka tsara ny kristianina. Ny kristianina avy amin'ny hafa firenena, ireny no antsoina hoe jentilisa, izay tonga kristianina. Izay no atao hoe jentilisa atao amin'ny soratra masina, olona hafa firenena amin'ny jiosy. Tsy jiosy zany. Reny koa dia tonga kristianina. Etsan-dany koa nefany, ny jiosy koa dia nisy tonga kristianina. Ireo no atao hoe jiosy kristianina. Fa nisy tena mbola janona tao amin'ny fandavana amin'i Jesosy ho Mesia. Rehefa nitoko filazantsara tamin'ny jiosy mbola apôstôly ka tsy nentiny eno azy ny jiosy, dia tapa-kevitra izy mitoko filazantsara ho an'ny jentilisa. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia misy zava-miafina lehibe, satria nanidy ny jiosy tao amin'ny tsy fanekena Andriamanitra. Vokatry ny nanidina ny jiosy tao anatin'ny tsy fanekena dia tonga kristianina ny jentilisa dia ireo firenena tsy jiosy zany. Lazaina fa efa misy famafiam-po manjon'ny Israely sasany mandrapahampititra ny
afenony jentlisy. Mahavariana ry avan'izany. Hainy fandavany ny hafa, mamihena vahana ny hafa. Ny fandavany Jiosy any Kristy ho tsy Mesia dia nanome vahana ireo firenena hafa ho tonga kristianina. Ho avy nefa ny fotoana izay voalaza eto, amin'izany tovonjena avokoa ny Israely rehetra. Romanina 1:10, 2:40 tapany voalohany. Satria hivoaka avy eo Ziona ny mpanafaka ka apiala ny ariatsipana amin'ny Jakoba izy. Ary zao ny fanekeko aminy raha manesitra ny foatany aho. Tonga amindrana fo ny Jiosy. Dia toy izany kosa ankehitriny tsy nanaiky ireny 1:30 mahazo ny famindrapo ankehitriny no ny famindrapo azo ny reto kristianina zay tsy Jiosy tany Roma reto. Viavana. Zay natonga amin'ny Paoly sany teny hoe ananany jentilisa trosa ihany koa izy sy ny Grika trosa amin'ny fitoriana filazantsara. Hita indrindra zany amin'ity Romanina 1 ity, ery amin'ny 14, sa mihitsy ny Paoly ny teny hoe ananany Grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry ny tsy endry trosa aho. Raha izao dia mazoto hitovy filazantsara aminareo zany Roma. Dia mitovy filazantsara tamin'ny kristianina tany Roma, zay misy ny Grika sy ny firenena hafa sy ny endry sy ny tsy endry izy, satria ananany reny trosa koa izy. Satria ny filazantsara dia ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Miavana. Mahatonga sy mahatonga anao hevitra amin'ny fanapariana ny filazantsara izay voalaza eto zany. Tokony eritreritra fantatra isika zay mino, isika zay kristianina, fa anana ny olona rehetra trositsika amin'ny fanambarana ny filazantsara. Satria filazantsara io dia tian'Andriamanitra tratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Paoly apôstôly ary dia samy vavaka mihitsy hoe rahalahy, niriny foko sy angatahako amin'Andriamanitra ao ireny dia famonjena. Ny rahalahy, niriny foko sy angatahako amin'Andriamanitra ao anireny dia famonjena. Mazava zay sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia tsy amelana izy very na dia iray aza. Koa tsy miova Andriamanitra, fa mbola mahaky, mieritreritra sy manao zay hatanterahany famonjena ho an'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Koa zasy ianao dia anana ny olona rehetra koa trosa anambara ny filazantsara tahaka ny Paoly apôstôly tamin'ny fotoan'andro. Satria zay mahazo dia mizara, masambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Koa mba ampitombo ny fahasambarako sy fahasambaranao ambarao amin'ny olona rehetra ny filazantsara, mba hatanteraka ny tenin' Jesosy hoe tsy misy avelany very na dia iray aza. Amen. Tera sy misaotra anao zay raha eo fa hay ny antom-tsinay eto amin'ity zao tontolo zao ty dia ny anambara ny filazantsara nao amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Tianao mantsy hatratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo zany filazantsara anao zany. Tamin'ity andro an'ity dia raha mba namindrahanao fo zay dia mba hatanteraka ny famonjaina ho an'ny hafa koa izany.
dia ohatranao tompo ampijoro anay ka sahiteny tahaka ampoly apôstôly hoe ananany hafa sy ny endry sy ny tsy endry mba amin'ny grika trosa izay amin'ny fanambarana ny filazantsarinao de sitrakany ary ivavaka hoe rainay zay nan-danitra masina ny naranao ny tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao tia tany tahaka ny an-danitra minay ny anina sazo anay ary mamila ny elokay tahaka na melanay zay minoka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie zao tsodrano zay tronona amin'ny naharay zanaka fanamasina izao ko mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy anareo koa voninahitra Andriamanitra fa Andriamanitra ny faharetana sy fimonana ane ampiraha hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina ray sy vava iray miarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika. Dia ny tompo ane ampandeha sy ampanihanao anambara amin'ny filazantsara amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Dia atratra ny olona rehetra tokoa ane ny famonjena sy ny olona manontolo. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra very ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.